mianatra eo tongotrao. miarabantsika rehetra indray a nahatratra izao sabata vaovao izao. Sabata manokana ny androany satria tsy misy taky ny androany indray a ny sabata rehetra izay efa nandalo sy izay mbola ho avy. Dia izao mino aho fa ahita fifaliana vaovao isika, ahita fanandramana vaovao miaraka amin'i Jesosy a mandritra ity sabata ity. Rahasoa antsika ary. Ni asa solana
andeha ary sika hiara ivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra sy any an-danitra, atolotra ianao ny saotra ny derarany voninahitra. Lehibe tokoa ny famindram-po sy ny fitiavanao ary natobaka ao ho anay izany. Saotra indrindra Andriamanitra amin'ity sabata vaovao ity dia atolotra ianao ny haja ary mino izahay fa anamasina anay ianao amin'izany andronao masina izany. Arovindray ary ny fisainanay, ny fiteninay, ny fombanay mba hanao izay sitraponao mendrika indrindra ny amin'ny sabata izahay. Aoka ny fanahinao hiasa mandrakariva aty anatinay, ny fandaharana rehetra izay ho tanterahana mandritra ity sabata ity dia matoky izahay fa eo ambany fiahinao. Manatreza izao fotoana izao Jehovah amasino ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tayanahana Simon Toda Silvano anarako mpitsabo ny fiara mipetraka ny Belém Pará ny Brésil. Irisy Enano anarako mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana fianakaviana ary mipetraka ny Belém Pará. Manaraka fifanana amin'ny fitsaboana nify any amin'ny anjerimanontolo ary eo andanin'izay dia mifanao tonga mpitsabo ihany koa. Manao ny asa mahampitsabo ahy tao amin'ny tanàna antsoina hoe Vizia de Nazare. Manampy ireo fianakaviana izay tonga amin'ny tobim-pahasalamana antsoina hoe paikady ho amin'ny fahasalamana ny fianakaviana. Amin'ny mahampitsabo sy mpitsabo nify azy ireo ny Dr Iris sy ny Dr Tayana dia tena nentanentana tokoa rehefa voantso anatevin-daharana ny Sambo Louis 029. Efa hitako izany hoe olona mipetraka ambony seza plastika tsotra ny ambanivohitra ary tsy zarizary ny fiainana ary manao izay azonay atao izahay indraindray dia manisy fluor sy fitsaboana tsotsotra no any azonay atao. Rehefa tonga tato amin'ny sambo anefa dia tena nampitolagaga ny nahita ny rafitra mipetrapetraka tsara ny toeram-pitsaboana ato anatiny ity. Tena faly ary alaiko horonan-tsary mihitsy aza indraindray alefako any amin'ny fianakaviako dia hoy aho hoe jereo anie misy birao sy fitaovana ary fomba betsaka ato anaty sambo. Tena hoe ahafahana manao ny asanay tsara ny fomba nandrafetana ity sambo ity. Betsaka ny tolotra azomena, betsaka ny fanafody, misy ny fanomezana sy ny fitaovana entina miasa. Ary mampahery sy mampazoto anay hanao ny asanay izany rehetra izany. Any amin'ireo toerana izay tena lavitra dia maro ny olona tsy mahalala akory ireo fomba sy fiainana ara-pahasalamana fototra. Noho izany dia anisany ampahany betsaka amin'ny andraikitra mpitsabo ny fanabeazana azy ireny ny amin'ny fomba tsotra tokony atao hananana fahasalamana. Ny nify laoka ny tena betsaka ny nify tsaboana nefa betsaka koa ny nify tsy maintsy esorina. Tena hoe ankavitsiny izany olona tsy simba nify tonga eto izany. Angamba azoko atao hoe azoko isaina amin'ny ratsan-tanana izy ireo. Ny tena mpahazo ny ankizy sy ny tanora dia ny fisian'ny otrikaretina vokatry ny loto ka dia mampianatra momba ny fampiasana rano madio izahay hanasana ireo voankazo sy ny legioma sy ny zavatra hafa mba tsy hahazoany aretina. Tsy misy dikana akory raha omena fanafody izy ireo androany nefa ny herinandro manaraka dia hinana sakafo maloto indray izy na ampiasa rano tsy madio dia azo aretina indray. Indraindray dia misy an'izany hoe borosy nify anankiray no fandabeasan'ny fianakaviana manontolo. Betsaka manao an'izany tonga eto dia izahay hoe tsy mety izany. Ity misy borosy nify ho anao dia iray hafa ho an'ny dadanao, iray hafa koa ho an'ny mamanao. Tsy azo atao izany mifandimby borosy nify izany satria mety famindra aretina ny iray trano amin'izany fomba izany. Tena betsaka ny tsy fahampian'ny fahalalana eo amin'ireo olona ireo ka izany mahatonga anay hanome fampianarana tsotra kanefa vaovao azy ireo izay efa natan'ny andraikitra radio moa hatrany am-boalohany.
tamin'ny toerana samihafa no ny andohan'ny tantaran'ny Irisy sy Taiana. Ny asa tato amin'ny Louis 029 no nampiaona azy ireo voalohany. Miresaka momba ny fomba fitsaboan'izy ireo ny olona ny tantaran'izy ireo sady mitantara ihany koa ny tantaram-pitiavan'izy ireo. Itsabo nifina tongavako, izy koa mpitsabo tany amin'ny bus itondranay aty amin'ny sambo no niaonanay voalohany. Dia nanomboka ny resaka zahay tamin'izay indrindra no nisy finamanana any an-doha. Rehefa nandaon'izy ireo zahay dia nanohy ny fianaranay tany am-pianarana dia nitoetra ny finamananay ary lasa nifankaty zahay volana vitsy taty aoriana. Taorin'izay fotoana kely dia nivady zahay. Indraindray dia mihevitra ho tony anaty nofo izany aho. Tsy haiko raha mba efa niaina zavatra toy izany nareo, toy ny hoe mahita ny fiainanareo avy aty ivelany. Mijery nareo dia miteny hoe wow, ohatry ny hoe nofo izany ilay izy. Tena izy ary ve izao? Rehefa nanana ny tombotsoa asa ato dia mahatsapa ny tenako toy ny fitaovana azo ampiasainy, toy ny hoe fanalavana ny tanan'Andriamanitra ary feno fankasitrana tanteraka no am-poko noho izany. Araka ny fahitan'i Dr Irisy sy Taiana azy dia mitondra fifaliana ny fanaovana asa tsara. Na izany aza dia fantatra izy ireo fa mbola misy olona anarivo ny anohany mila ny fikarakarana sy ny fitiavan'i Jesosy. Mbola mila mandany kilometatra maro amin'ny fitetezana sy miasa taona maro raha mbola te ahita sy atsapa ary aina ny tetikasa ny Louis 0. Na izany aza rehefa tapitra ny andro iray iny ianao ametraka ny lohanao ambony ondana iny dia mahatsapa hoe navita ny adidy ianao. Ny valikasasarana tsara indrindra raha kinevitro dia rehefa mahatsapa ianao hoe afaka nanampy olona dia rehefa miala eo ny olona miaraka mitsiky mpisaotra anao fa tsy nahatsapa fanaintainana intsony ary afaka ny atoro tsara raha alina. Misaotra Jesu malalo chachizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesu malalo izahay iaino tsaranao kairate nyadiamina itwetsapetsaka wampunaya kuwa mitenenare Jesu malalo izahai yainu tsarana kairate nyadiamina itwetsapetsaka wampunaya irate nyadiamina itwetsapetsaka wampunaya. Very fahita indray izay ny lohateny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro rakizy eo. Very fahita indray ny tsy ajerintsika ao amin'ny Jeremia 1:7 o Jehova fitiavana mandrakizay noho ny tiavako anao. Petraka tsara daholo ary anaraka ny tantara indray sika izao mihaino tsara. Dia mandeha dia nisy vehivavy iray nanana farantsafolo sarobidy tamin'ny tokoa ireo ary notandrema mifatratra. Indray andro dia nihevitra izy fa very ny anankiray. Mba azahoany antoka izany dia nijery indray izy io tokoa ary fa sivy fotsiny ny tao. Bozaka madio angamba no nandrakotra ny tany tao anaty trano nipetrahan'ity vehivavy ity. Varavarankely iray fotsiny ro tao amin'ilay trano. Noho izany dia maizina ny tao anatiny.
rehefa hita ry fahavery ny farantsay iray dia fantany fa tsy maintsy latsaka ao anaty tany izany. Very tao anatin'ireo bozaka ireo mihitsy ilay izy e. Saingy tena sarobidy tamin'ilay vehivavy tokoa ny farantsakely. Nisy vidy manokana tamin'izany satria nomena azy tamin'ny fotoana nanambadiany. Ny fahitana ilay farantsakely ny zava-dehibe indrindra taminy. Tsy maintsy niandry avokoa aloha ny zavatra hafa rehetra tokony ataony. Noho izany dia nampirehetiny aloha ilay fanilo na ilay jiro mba hanome hazavana bebe kokoa tao an-trano. Ary avy eo dia nanomboka nitady an'izany izy. Naifokifony moramora tamin'ny mpitandremana fatratra dia fatratra ny bozaka rehetra. Sady mijereny so misy zavatra mangirangirana na koa misy feon-javatra milatsaka. Naneno teo amin'ny tany. Avy eo rehefa avy nanifokifika amin'ny bozaka dia navoaka ny avy ao an-tranony izany bozaka izany. Rehefa voifokifoka sy voavoaka avokoa ny bozaka rehetra dia nofafany tamin'ny mpitandremana indray ny trano iray manontolo. Nofafany miadana tamin'ny mpitandremana fatratra tsy nisy toy izany ny trano mba hadio. Avy eo nahita zavatra mamirapiratra kely izy. Niondrika izy nijery izany. Nanakisaka ny fako. Oay! Inen'ilay farantsa. Hitan'ilay izy. Faly loatra nge izy. Niazakazaka izy nilaza tamin'ny namany sy ny mpifanolo-bodorindrina taminy. Ny farantsako, hitako ilay farantsa very. Ary dia faly tokoa ny rehetra naheno an'izany vaovao izany. Avy hoy izy, andao hiara hifaly sika. Taka izany vehivavy izany nge Andriamanitra e. Ary taka ilay farantsa very sika. Sarobidy amin'Andriamanitra loatra sika arak'izy dia tsy tiany ho very. Hitady antsika izy satria tiany ho azy sika ary tiany hanampy azy sika hitady ireo ankizy sy ny ankizilahy, ankizy vavy na dada sy neny koa azy izay mety mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy. Tiany hiara-monina aminy any mandrakizay any an-danitra isika. Afaka fotoana fohy tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy ary haka-tsika hiara-monina aminy, hiara-hipetraka aminy sika any an-danitra ary handeha tantara mahafinaritra ho tantarain'i Jesosy. Ho fonenana manokana ho an'ireo izay misafidy ny ho any amin'i Jesosy ny lanitra. Kokoa daholo ianareo rakizy namako. Fifaliana ho aindray ny miarahaba anareo trato ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka amin'ny herinety ny loha hevitra fa 7 ary isika izay manao hoe vilany tanimanga. Vilany tanimanga. Mino fa efa samy nahita vilany tanimanga daholo isika. Ny andalan-teny izay ny rahantsika nanao tsenjeko dia ny rahantsika mahita ao amin'ny Isaia toko 4:7. Manao hoe Jehova ô izahay dia tanimanga ary ianao no mpanefeanay, asan'ny tananao izahay rehetra. Andenge rahantsika mameriny Jehova ô izahay dia tanimanga ary ianao no mpanefeanay ary asan'ny tananao izahay rehetra. Isaia toko 4:7. Inona tokoa rakizy no hafatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika tamin'ny alalan'izany loha hevitra izany dia izao hoe raisin'Andriamanitra tanana tokoa ny fiainantsika tsirairay avy io ary izy no mamolavolantsika tahaka ny famolavolan'ny mpanefa iray tanimanga. Ka dia ho volavolain'Andriamanitra tokoa ny ankizy kely rehetra ka dia ho voavolavola ho mendriky ny lanitra. Andao ary ho arahantsika ny tantarantsika. Mahafinaritra ny samy mihitsy rakizy ny manamboatra zavatra amin'ny tanimanga na amin'ny lalao feta. Malemilemy izany mantsy izy ireny ka dia mahafinaritra azy mitsapa azy. Ny zavatra amboariny amin'izany hoy ianareo: biby, trano avo be misy rihana, fiara kely, olona ary kaopy.
ao amin'ny baiboly ao koa dia misy olona tia miasa amin'ny tanimanga. Angamba toy izao manaraka izao no nisehony. Indro ilay mpanao asa tanana kingala fa mampiakatra ny sisin'akanjo nefa lena. Dia mandidy sila tanimanga avy eo ambonga tanimanga iray lehibe. Dia akapony eo amin'ny akodina fanaovana azy izany dia mipetraka izy. Dia ahoriny hatrany andohaliny eny ny akanjony lafabe. Rehefa izany dia miakatra sy midina manamboatra manitsaka ny vovony tongony ary manamboatra mihodina ny akodina. Ao ambanin'ny tanan'ilay mpanefy amin'izay fotoan'izay dia toa mahazo aina ho azy ilay tanimanga. Rehefa fisapisaka ilay izy iny dia manjary misy lavaka eo afovoany ary ny sisiny lasa malamalama. Dia atsopoka ilay mpanefy haingana ao anaty koveta indray ary izao ny tanany. Dia miverina eo amin'ny asany indray izy. Amin'ny fihetsika feno fitiavana no somary amindrian'ny tanany ilay izy. Dia indro fa manaiky avy hatrany ilay endrika tiany aseho ilay tanimanga. Dia manomboka miatery izao ary ilay sisiny boribory mba hanome vozona lavalava. Dia avy eo misy molony voavoatra indray teo an-tampony. Aorianan'izay dia maninona hoy ianareo? Miadana ny fihodin-kodina ary farany dia mijanona. Dia toy izany hatrany ingeraka izy no nanamboaran'ilay mpanefy anireto vilany tanimanga ireto. Indro ary fa lasa sy ny tanimanga tsara tarehy izany izao ilay bolonga tanimanga teo aloha. Indro ary fa nisy mpividy nitsangana teo akaikiny mijery azy ny asa. Nisy tamin'izy ireo ny vidy sy ny tanimanga. Mba asiana inona hoy ianao? Mba asiana rano na lafarinina. Dia mbola nanao ny asany ihany nefa izy amin'ny mampanefy azy. Tsy haritra ela mantsy ho vonga tanimangana io Ola vaovao io dia ho maina sy hamafy koa. Nandidy silany iray avy teo amin'ilay bolonga tanimanga indray izy. Dia tahaka izany foana ny fanaony rehefa hanao an'ilay siny vaovao ity mpanefy ity. Raha io fa manomboka niseho teo an-tanany ny siny anankiray fasiana rano iray dia voakasiky ny lehilahy iray rakizy ilay izy izay nandinika azy fatratra. Dia nitraka izy ary nitsikitsiky ilay mpanefy. Tamin'izay fotoana izay indrindra nefa dia niotsaka teo afovoany ny sisin'ilay siny ka nampijanona ny fihodinan'ilay akodina. Azo afady re tompoko hoy ilay lehilahy sady misafosafo ny vavany tanany. Maneva ny tanany anefa ilay mpanefy. Asa dia misahira-tsainany amin'io ianao hoy izy. Tsy ho ampy toy inona akory ny anamboarako an'io. Nilaza momba azy ilay lehilahy. Iza hoy ianareo ilay lehilahy? Tsy izay izany fa hijery miaozy izy no anarako. Ny ran'Andriamanitra hijery ny asanao ao izao. Tonga eto izao. Toaliana ilay mpanefy. Nihatsarany itony tanimanga itony hoy izy. Dia raha toa ka misy faritra diso manify loatra na misy tsy mety hitako rehefa miasa aminy eo aho dia amboariko mora foana ny tsy fetezany na averiko mihitsy ny fety. Dia manomboka asa vaovao indray aho. Indraindray dia manamafy azy noho ny tamin'ny voalohany ary izany. Dia azo ambarina izany ny sisiny. Hoy jery miaraka izy tamin'izay. Marina izany azo ataony manavao ny endriky ny tanimanga mandra-pahazoto izay tokony atao aminy. Rehefa afapony aminy aho izy ny sasany kosa dia mahita azy tsara tarehy sy azo ampiasaina tokoa. Dia niatokatoka ny lohan'i Jeremia tamin'izay. Tena tsara ity asanao ity hoy izy. Nitsangana izy ary mbola nijery ilay mpanefy elaela teo. Rehefa avy eo rakizy dia nandinika ireo zavatra efa vita, nirentireinty teny rehetra teny izy. Nitsirokely mandeha misolika fanao ao an-trano fandriana, nisy miaraka ny abeany avy asiana ronono sy rano, ny vazy lehibe hiterizana voanina oliva sy voan-javatra, na asiana rano mangatsiaka koa. Ireo zavatra rehetra ireo dia akora iray ihany ange nanamboarana azy ary mpamorona iray ihany no nanao azy. Nefa samy manana ny mahasamy hafa azy kely izy rehetra.
izy tsirairay avy ireo dia samy manana ny antony ilana azy daholo rankizy. Izao izany jerena dia afaka hanazava ny fomba famolafolan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, ny fomba hantsiny ny fahadisoana izay mitranga ka ampiasainy ireny rankizy ho amin'ny zavatra tsara. Eo ampelantanan'Andriamanitra tokoa rankizy dia azo entina hanompoana ny hafa ny fiainantsika tsirairay avy. Miarahaba antsika tanora zandry indray ary hiaraka merina indray isika ny lohahevitra fahafito izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Nanana lohateny vaovao isika dia nanana tsy anjery vaovao. Tadidinareo ve ilay izy? Andao ary hiaraka merina. Lesona fahafito, drafitry ny fanorenana. Tsy anjery ve tadidinareo misy azy? Ie, Koritianina voalohany, toko voalohany andiny 10. Andeha ary raha antsika mamerina. Ary mananatra anareo aho rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra. Nafinaritra. Naferimberitsika nandritry ny herinandro izay dia hay tsara. Andao indray ary ao fitintsika hoe inona ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Ny drafitry ny fanorenana tokoa no nyresahana ary ny toy ny diary Nehemia no ny anarantsika azy. Ny tantara ireo fomba ny asana tao anatin'ny fanorenana indray ny mandan'i Jerosalema ny resaka eto. Nampahafantatry Nehemia ny fomba nanaovana an'izany ary rehefa tena nianatra tsika dia tena nafinaritra ilay izy satria ny firaisan-kina no hery raha izay no resahana. Nisy antoko maromaro zany izay noforonina mba hiasa tao anatin'ilay toerana rehetra. Araka ny fantatritsika dia 4 kilometatra moa ny totalin'ny mandan'i Jerosalema. 5 kilometatra. Lava izany. Ny olona nefa tsy dia be loatra. Kanefa izao tao anatin'izany rehetra izany dia niara-niasa avokoa ny olona tsirairay. Tsy niandro hoe tsy talentako izany, zay tsy mpahay trano, zay tsy mpandrafitra, aizanay manorina manda sy mamboatra vavahady. Tsy mba nanao an'izany izy ireo fa nampisorona izy. Na olon-tsotra izy. Ninona fahaizan'izy ireo dia vonona fotsiny izy anatanteraka ny fananganana indray manda. Ny kambakambana ho atoky izy, mety fianakaviana maromaro, mety ho mpiray monina, mety mpiara-miasa, dia niaraka nandray ampahany tao anatin'izany manda izany. Ny sasany nandray ny vavahady. Nisy ara tena hoe olona vitsy mihitsy izy. Dia tena hoe raisinay ity, vitanay ity. Nisy indray naka teo amin'ny faritra teo amin'ny manda dia niezaka nanao. Na dia votsavotsy aran'izy ireo teo ampanaovana an'ilay asa dia nanao nanatanteraka foana. Dia zavatra nafinaritra i Nehemia dia nampahery an'izy ireo. Nampahery mandrakariva izy, nitaingy tsoavaly izy, nandeha nanodidina, na mahaolana teny foana izy. Izany hoe ny fiaraha-miasa zany eo amin'ny fanompoana ny tompo dia tena zava-dehibe. Ny anarantsika izany nandritry ny herinandro iny fa ny filaminana sy ny firaisan-kina dia manampy be da be mihitsy eo ho ahatonga ny fanompoana ny tompo ho tsaratsara kokoa. Nampianarina antsika ihany koa fa isika dia tokony haniry hanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra dia tsisy monimmonina, tsy mieritreritra hoe tsy haiko izany, fa rehefa tianao ny hanompo an'Andriamanitra dia tanterahana ilay izy. Dia nampianarina ihany koa isika mba hanao planina mazava tsara eo amin'ity fanompoana an'Andriamanitra sy fanompoana ny hafa ity. Ilamina tsara, tsy misy manoa randrana hoe zay tsy hanao an'izany. Nisy ihany tao anatin'ireo vahoaka ireo dia ny tekonita zany, izy ireo
dia olona ambony izay lazazo lazaina hoe niaingitraingitra kanefany a nisy ny sasany tamin'izy ireo nanatanteraka ihany. Mahafinaritra zany drafitra izany, mino aho fa andraisantsika lesona mahafinaritra be izany a mba ahafahantsika mifanampy mandrakariva eo amin'ny asa fanompoana ny hafa sy ny fanompoanan'Andriamanitra. Izay indray ny nakasika n'iny lesona iny, mino aho fa azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra hatrany a isika tsirairay avy. Mirary soa ny tanora zandriny. Falita fahoana amin'ny tanora mantoanto rehetra indray amin'ity fotoana ity a, lesona fa 7 no iarahantsika mamerina eto indray, izay mitondra lohateny hoe fifadiana sy fahadiovana ary fahatsorana. Fifadiana sy fahadiovana ary fahatsorana. Andeha iarahantsika mamerina aloha ny tsenjerintsika tamin'ny herinandro iny ao amin'ny Filipiana 4:9. Farandry rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia very izany. Izay ilay tsenjerintsika tamin'ny herinandro iny, izay mamidina ihany koa ny tena tiana lesona ho lazaina amintsika. Nilaza tokoa mantsy ny lesona fa natsoina isika mba olon'Andriamanitra ary ampifanaraka ny eritreritrintsika, ny fisainantsika manontolo, ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny lafim-piainana ara-baiboly ary anahaka ny ohatra naseho an'i Jesosy atsika fony izy teto an-tany. Ka nampianarina isika tao anatin'iny lesona iny ny fantoka amin'ny zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Nahitsika tantarana fiaramanidina anankiray, fiaramanidina lehibe anankiray izay nitondra olona maro andeha ho any Miami. Rehefa hidina ny aeroport izy reto dia nisy zavatra tsy tomombana. Dia nifamory ny enjeniera rehetra hoe inona ny zavatra tsy mety, ny kodiaran'ny fiaramanidina ve no tsy mivoaka sa ny ampola no tsy mirehitra. Dia variana teo ny rehetra, nanongotra nyty ampola anankiray izay tsy nirehitra ary nitangorona ny rehetra, ny manam-pahaizana rehetra nijery an'izay. Tsy tsikaritra izy ireo anefa fa efa nitsororika moramora ilay fiaramanidina lehibe ary nefa rany dia nianjera tao anaty renirano anankiray. Maro ny maty tamin'izay fotoana izay noho ny zavatra tsisy vidiny any kory, noho ny zavatra maivan-danja dia ny ampola anankiray izay tsy nirehitra. Tsy nifantoka tany amin'ny zava-dehibe izy reto fa variana teo amin'ny zavatra kely izay tsy tanjona akory. Ary lesona ho lehibe ho an'ny tanora mantoanto izany dia izao hoe aoka hijery ny tanjona, inona ny tanjonao amin'ny fiainanao, inona no zavatra tokony fatoanao, ny zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanao dia izay no andeha hifatoana. Nampianarina isika tao anatin'izay fotoana izay fa rehefa ampifandraisitsika amin'izay zavatra eritreretintsika sy saintsika Jesosy dia afaka manova ny fiainantsika izy amin'izay fotoana izay, afaka mamboatra ny toetrantsika izy ho tahaka ny azy. Ary Jesosy fony teto tany dia ny lohalarana indrindra teo amin'ny fiainany dia ny hamonjena anao, ny hamonjy anao ny tanjony, dia ianao inona ny tanjonao. Apetraka ho an'ny tsirairay izay fanontaniana izay, fa izao ny fikasana tsara rehetra, ny fanoloranao ny fonao an'Andriamanitra no toetra tokony hanananao ary aoka ny fikasanao rehetra aneo an'i Kristy, aneo ny toetra tsara izay nananan'i Kristy. Tadio mandrakariva ary tanora mantoanto fa eo amin'ny fiainantsika dia arak'ilay lohateny teo dia misy ny fifadiana hozy ny voalaza teo. Indraindray tsy mahafinaritra mandrakariva ny zavatra rehetra fa misy ny zavatra tokony hofadiana eo amin'ny fanarahantsika an' Jesosy. Ireo zavatra izay mahatonga anao hanadino ny tanjonao, ireo zavatra izay misarika anao ka tsy hametrahanao an' Jesosy ho lohalaharana eo amin'ny fiainanao, ireny rehetra ireny dia tokony hofadianao mba hanananao ny fahadiovana sy ny fahatsorana arak'ilay voalazan'ny lohatenintsika. Jesosy dia nankafiana mpianatra, nanasitrana ny any manodidina rehetra ary nandany fotoana nivavaka tamin'ny rainy. Izany ihany koa no
tokony ho ataon'ny tanora mantoanto rehetra ankehitriny hifantoka amin'Andriamanitra ka izay zavatra manelingelina ny fifantohanao amin'Andriamanitra, izay zavatra manakana anao tsy hanao lohalarina an'Andriamanitra dia ezahana indrindra ny anala izany, tsy vitanao izany fa azo an'Andriamanitra tao anefa ny manampy anao amin'ny alalan'ny fanamasina raha vonona hiatrika an'izany ianao. Dia maniry ny tanora mantoanto rehetra hampiatra izay rehetra voalaza ka hanao lohalarana an'Andriamanitra, ametraka tanjona lehibe eo amin'ny fiainana ary ezaka mandrakariva ny anatratra izany tanjona izany. Dia mandram-piaona ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Velome!
miaraba ao antsika rehetra indray a miaraba manokana ihany koa ny tanora zokiny rehetra tao anatin'ny lohahevitra fafito sika tamin'iny herinandro izay nyresaka ny amin'ilay lelam-panan-karena sy lazarosy ny toko fototritsika dia ny lioka toko faherina amby folo andiny fa sivy amby folo ka hatramin'ny faraka amby telopolo ary asaiko ianao mba hamerina ilay andiny izay ny vidinao atao tsenjery tao anatin'izay toko fototra izay. Rehefa izay dia andeha jerentsika ireo inona moa ny zavatra nyresantsika tokoa tao anatin'iny herinandro iny. Voalohany indrindra aloha dia tsara ny manamarika fa fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny tantaran'ilay lelam-panan-karena sy lazarosy. Tamin'ity fotoan'ity irery ihany no nilazan'i Jesosy anara-tsaha mirery raha nanao fanoharana izy. Fa tsy niteny anarana mihitsy Jesosy tao anatin'ny fanoharana rehetra nataony afa-tsy tamin'ity tantaran'ny lazarosy ity. Nisy tanjona manokana ny nanaovan'i Jesosy an'izany fampianarana izany, izany fanoharana izany. Voalohany indrindra dia nataony manokana ho an'ny fariseo izany ary ho an'ny rehetra ihany koa anefany izay afaka mandray lesona avy amin'izany fanoharana izany. Nisy lesona lehibe izay hitantsika tao anatin'ity tantaran'ilay panan-karena sy lazarosy ity dia ny amin'ny fomba izay ampiasain'ny olona ny fananana izay nakinan'Andriamanitra ho an'izy ireo fa satria tokoa na ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy no ampiasaina an'izany dia mamaritra ny ho avy mandrakizay izany fampiasana ny fananana izay napetrak'Andriamanitra eo amintsika izay. Tao anatin'iny fandiniana iny ihany koa dia nahita isika fa nisy ny resaka tao hoe miala amin'ny maty. Araka ny fianarana izay nianarantsika teo aloha dia rehefa maty ny olona maty dia maty avokoa ny momba azy rehetra fa tsisy hoe ny fanahy no miakatra velona ny an-danitra na izay toy izany. Ary Jesosy dia nanamafy eto amin'ity fanoharana izay nataony ity fa satria raha tsy miala amin'ny maty i Lazarosy io izy dia tsy afaka hiteny amin'ireto rahalahin'ilay panan-karena anankidimy izay ho anarina ireto. Izany hoe nino mihitsy Jesosy ary nampianatra Jesosy fa rehefa maty dia maty ny olona iray ary ny fitsanganana amin'ny maty irery ihany no ahafahany miresaka amin'ny velona indray. Araka ny fanoharana ihany koa dia nilaza izy hoe efa manana any Mosesy sy ny mpaminany ny jiosy tamin'izany fotoana izany, izy ireo no afaka mananatra ny olona rehetra. Raha mino ny fanambaran'ny Mosesy sy ny mpaminany izy ireo dia ino fa Kristy no Mesia. Ka nilaza izy fa na isy Lazarosy hitsangana aza dia tsy ino ianareo, na hitsangana amin'ny maty ary Lazarosy dia tsy ino ianareo rehefa tsy nino any Mosesy sy ny mpaminany. Fotoana fohy tokoa ary tao aorian'ny nanaovan'i Jesosy an'ity fanoharana ity dia niseho tokoa ny fitsanganan'i Lazarosy ilay naman'i Jesosy akaiky tamin'ny maty. Dia nipetraka ny fanontaniana hoe moa ve nino an' Jesosy ho Mesia ary ny fariseo raha nahita ny Lazarosy nitsangana. Araka ny voalazan'i Jaona toko fa 12 dia voalaza fa nikendry hamono an' Jesosy ary izy ireo noho ny fitsanganan'i Lazarosy ary tsy Jesosy ihany no kendren'izy ireo faty fa na i Lazarosy ihany koa ary dia nokendren'izy ireo ny hahafaty azy. Izany hoe na nitsangana tamin'ny maty tanteraka arabaky teny izany ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy fa na nitsangana tamin'ny maty koa ary i Lazarosy dia tsy nino ny mahamesia an' Jesosy ireto fariseo ireto. Fa izao ao anatin'ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy dia misy ihany koa ny lesona lehibe ho antsika tsirairay. Misy sokajy roa io fanoharana io. Voalohany dia ilay lelam-panan-karena izay miresaka indrindra ny amin'ireo rehetra izay manana tombontsoa ihany koa nomen'Andriamanitra zavatra maro ho tantanana amin'izao fiainana izao kanefa tsy manatanteraka ny andraikitra izay napetrak'Andriamanitra eo aminy. Tsy mba nalala tanana tamin'ny hafa tahaka ny Abrahama rainy izay nolazainy izy ireo fa nanara-po tamin'ny fahafinaretana tamin'izany fananana izay nomen'Andriamanitra izany. Ny sokajy faharoa dia ilay lehilahy mahantra. Ilay lehilahy mahantra dia oharina ihany koa amin'ireo izay mijaly kanefa mino an'i Kristy. Ka rehefa ho avy Jesosy dia handray azy ireo ary amin'ny fiavian'i Jesosy fandrony dia hiaraka amin'i Jesosy, akarin'i Jesosy hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo. Ny hevitra fonosina ao anatin'ity fanoharana ity dia izao.
mila mibebaka isika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoam-pahasoavana izay men'Andriamanitra antsika dia mila mibebaka isika, mila mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra isika ary mila mampiasa ny fananana izay men'Andriamanitra amin'ny hitsiny sy amin'ny rariny mba ho fitahiana ho an'ny nona ara-nofo sy ny nona ara-panahy ny zavatra rehetra izay men'Andriamanitra antsika. Ilay lelam-panan-karena dia voalaza fa tsy nanota izy akory, tsy hoe tsy nirarahan'ny Lazarosy izy raha teo amin'ny Lazarosy, fa navelany, tsy nanao ratsy ny Lazarosy izy fa navelany hihinana teo amin'ny latabatra izay nihinanany Lazarosy fa kosa nefa voalaza fa Lazarosy dia lehilahy ferena, tsy mba nalala ny tsabona nanao soa tamin'ny Lazarosy izy fa nianina fotsiny tamin'izao. Ary izay ny fahadisoan'ity lehilahy ity, izay ny fahotany lehibe, nalala nanao soa kanefa tsy nanao. Ary izay indrindra ihany koa no nampianaran'i Jesosy tamin'ilay fanoharana ny amin'ny ondry siosy ao amin'ny Mateo 5:20 izay mampianatra fa isika dia tokony hanao soa amin'ireny madinika ireny, fa rehefa manao soa amin'ireny isika dia toy ny manao soa amin'ny Kristy ihany koa. Tsy ny mitsahatra ny tsy manao ratsy ihany no ampianarina antsika, fa ilaina ihany koa isika ny mianatra manao soa ho amin'ny hafa. Ampianarina isika mba ho tonga fitahiana ho amin'ny manodidina antsika amin'ny lafiny rehetra. Ary araka ny voalazan'i Jakoba 1:7 dia ny fivavahana madio sy ankasitran'Andriamanitra dia ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Tsaroa fa tsy misy olona vonjena amin'ny alalan'ny fananany. Tsy ny fananana akory no hanombanana izay ho avinao, fa ny fanoloranao, ny tenanao an'i Kristy, ny fanaovanao, ny fanarahanao ny toetra ny Kristy sy ny sitrapon'ny Kristy. Tsy azon'ny olona atao ny azo antoka ny famonjena ao aorian'ny fahafatesana, fa izao fiainana omen'Andriamanitra antsika izao no tokony araraotintsika mba hanaovantsika soa, andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ary amelantsika mamy sy anamboarantsika ny diantsika mba ho mendrika ny fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy isika. Dia toy izay ny zavatra nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mampirisika antsika indrindra mba hanararaotra ny fotoam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika ho tonga fitahiana ho an'ireo rehetra manodidina antsika. Dia mirary soa indrindra ary maniry fiara-mianatra mahafinaritra ho amintsika rehetra. Veloma tompoko. Feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray anao jeritodika ny herinandro 7 amin'ilay loha hevitra be izay nijerentsika tamin'ny telo volana ity, manao hoe ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Loha hevitra izay mahakasika antsika rehetra ka tsy azontsika iodivirana fa dia ilayntsika fantarina ary ilayntsika ihany koa ny mahafantatra ny hevitra ny soratra masina manodidina izany. Ny herinandro 7 dia nomena ny lohateny hoe ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana. Andininy anankiray ao amin'ny apokalipsy, andininy anankiroa no maromarina kokoa, ny andininy 7:12 amin'ny apokalipsy 1 no andininy fitadidy izay niarahantsika teto nandritra n'izany herinandro izany. Melohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra ary anaovantsika an'izay jeritodika izay amin'ny tianantsika ny herinandro 7 manasanao andeha araka ivavaka isika. Rainay tsara sy be fitiavana any an-danitro misaotra sy mideranao izay satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsara, Andriamanitra endry ary Andriamanitra be fitiavana ianao. Misaotra noho ny famindramponao izay tsy nalanitra anay ka ahafahanay manana anjara indray amin'izao jeritodika izao. Engane mba hanatsoaka lesona izahay
ary hanapa-kevitra ihany koa iandany aminao fa amin'ny anaran' Jesosy tomponay no angatana ny vavaka. Amen. ao amin'ny apokalypsy toko voalohany ka ny andininy 17 sy ny andininy 18 no nataontsika tsy anjery nandritra nyity herinandro ity. Apokalypsy toko voalohany ny andininy 17 sy ny andininy 18. Mahafinaritra fa misy mahay tsy anjery zany andininy zany fa ndaontsika anao zay sambany nanaraka ny fandarana iaraka amaky izany. Apokalypsy toko voalohany ka ny andininy 17 sy ny andininy 18. Ary raha nahita azy dia lavony akohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra. Zany voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty anefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalaidany fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Mahafinaritra izany fanambarana izany. Ary tsy fiambona fa filazana ny marina satria Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana no manao zany fanambarana izany tamin'ny Jaona apôstôly. Fanontaniana telo no ndeha amtinantsika ny herinandro 7 iny. Ny fanontaniana voalohany dia hoe inona re no mahazava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Ny fanontaniana faharoa, inona ny fandraisan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty amin'ny fanaovana ny batisa ny olombelona anankiray mpanota? Ary ny fanontaniana fahatelo dia hoe inona no antony fanantenantsika? Inona no mahantony fanantenantsika ny fitsanganana zay nitsanganan Jesosy tamin'ny maty? Reo fanontaniana telo reo no mamitana ny herinandro zay ny rahantsika teo. Raha jerentsika ny Korinthianina voalohany toko 15 dia milaza nireo mahazava-dehibe ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty izany. Manomboka eo amin'ny andininy 17 dia zao no voalaza. Korinthianina voalohany toko 15 ka andininy 17. Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na de Kristy aza dia tsy natsangana. Eo amin'ny andininy 19. Fa raha tsy hatsangana ny maty na de Kristy koa aza dia tsy natsangana. Andininy 19. Dia very koa zay fanody mandry ao amin'ny Kristy. Mahazava-dehibe ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany, ry mpiara-mianatra namana, dia antoka ho an'izay maty ao amin'ny Kristy ihany koa fa hitsangana izy. Ao amin'ny Korinthianina voalohany ihany toko 15 dia zao no voalaza eo amin'ny andininy 14. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ry mpiara-mianatra namana, tena zava-dehibe ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty satria antony mahatonga ny finoantsika ho zava-misy zany, ary antony manome lanja ny torotenin'ireo apôstôly zay nizara ny filazantsara tamintsika. Raha mamaky ny andininy 17 isika, Korinthianina voalohany toko 15 dia zao no voalaza. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana amin'ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Zany hoe vahaolana maharitra ho an'ny fahotantsika sy ny olana naterany zany ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tsy misy vidiny ny finoantsika. Amin'ny teny Grika izy zay teny nandikana ny testamenta vaovao dia hoe mataios no ilazany azy, zany hoe tsy misy vidiny, tsy misy heviny, foana. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia antoka lehibe ho antsika zany ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Eo amin'ny andininy 12 amin'ny Korinthianina voalohany toko 15 dia zao no voalaza. Korinthianina voalohany toko 15 ka ny andininy 12. Ary raha araka ny fanaon'olona no ny adiko tamin'ny biby ty tany Efesosy, inona ny soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty dia aoka isika hinana sy hisotro fa rahampitso dia ho faty. Tsy misy heviny mihitsy zany ny fiainantsika raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, fa dia afaka manao zay tiana atao, mihinana sy misotro, miliba amin'izao fiainana satria samy ho faty ihany araka ny fiheverana zay voiziny ty zao tontolo zao ty fahafinaretana ity. Ry mpiara-mianatra namana, misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny kristianina sy ny drafitry ny famonjena ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana avokoa ny zavatra rehetra.
inona ary no ifandraisan'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty amin'ny fanaovana batisa? Mazava ny ambaran'ny soratra masina fa maneho ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany ange ny fanaovana batisa ny olona anankiray. Raha mamaky ny Galatiana 3 isika, eo amin'ny 7 sy ny 7 dia zao ny voalaza fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Ao amin'ny fanaovana batisa dia misy sary izay asehon'ny apôstôly Paoly ao anatin'izany rehetra izany. Ao amin'ny Korinthiana 1:5 dia ny 9:9 dia zao no voalaza. Korinthiana 1:5 ka ny 9:9. Vakitsika ny teny. Ary adala zay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha. Ary zay afafinao tsy de ny tenany zay no afafinao fa ny voa fotsiny ihany na voambary na voa hafa. Ny dingana anankiray zay ampitombo ny vokatra anankiray dia ny fandevenana azy ao anatin'ny tany. Sary maneho ny fanaovam-batisa izany. Raha mamaky ny 12 amin'ny Korinthiana 1:15 sika dia toy izany koa ny fitsanganany maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. 17 ary toy ny itondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no itondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa. Ny batisa zany dia sary anankiray maneho mpanota anankiray izay matin'ny fahadisoany alevina ao anatin'ny rano dia mitsangana rehefa avy eo mandeha amin'ny fiainam-baovao. Zany no sary asehon'ity fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ity, izay antoka ho an'ny mpanota anankiray fa rehefa maty ny amin'ny ota izy dia mitsangana amina fiainam-baovao indray. Ao amin'ny Tesalonianina 1:4-17 malitsika ny fanontaniana fahatelo hoe inona moa no mahanto ny fanantenantsika ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tesalonianina 1:4 ka ny 17 fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay modimandry mba tsy halalovana tahaka an'izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny itonan'Andriamanitra izay fanodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba iloza fanodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'arkanjely sy ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika ka dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Ry mpiara-mianatra namana, antoky ny fanantenantsika mihitsy ny amin'ny hoavy ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Satria hoavy Jesosy hanangana antsika indray avy ao amin'ny vovoky ny tany rehefa tonga izy hiverina amboninahitra iantso izay maty tao aminy. Ary anaraka azy avy eo ireo velona amin'ny finoana izay niandry azy ka mbola tsy nipahony fahafatesana mialohan'ny fiheveny fanondrony. Raha mamaky ny 19 amin'ny Korinthiana 1:15 isika izay andininy bahatoerana teto androany dia milaza izay ny fanambarana izany. Korinthiana 1:15 ka ny 19 manao hoe dia very koa izay fanodimandry eo amin'i Kristy raha ohatra ka tsy nitsangana tamin'ny maty i Kristy. Ry mpiara-mianatra namana, raha azo ny Satana natao nanidy an'i Jesosy tao am-pasana dia ho nataony izany. Vavolombelona maro no nahita ny fitsanganany ka nizara izany, ary isan'izany na dia tsy nankasitrahana izy ireo sy tsy nankamaminy aza ny vaovao ireo miaramila Romanina izay niambina ny fasan'i Jesosy mba tsy ho netreretana hoe tsy ho angalarin'ny mpianatra na tsy hisy zavatra mitranga arak'izay netreretin'ny mpisorona sy ny fariseo tamin'izany fotoana izany. Jesosy anefa no milaza manome fanantenana ao antsika fa izy tenany mihitsy Jaona 10:17 manana fahefana hanome ny aina izy
sy aka izany indray. Ary ao amin'ny zao toko faraka amin'ny folo de milaza izy manao hoe za no fananganana ny maty sy fiainana. Ry mpiara-mianatra namana, inona no isalasalantsika am'izany fanambarana maro mipototra sy mahafiorona izany zay nijoroana vavolombelona maro. Isan'ny vavolombelona natromaso an'izany Maria Magdalena sy ireo mpianatra vehivavy hafa. Isan'izany ireo anjely anankiroa zay teo amin'ny fasana tamin'izay fotoana izay. Isan'izany ireo mpianatra tany Emaosy zay nandeha tongotra ary nahitan' Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Isan'izany Petera. Isan'izany ny Tomasy ilay nilaza manao hoe raha tsy mikasika mihitsy ny olatra eo amin'ny taniny sy ny lany vony de tsy ino mihitsy. Isan'izany Jakoba. Ary isan'izany ihany koa ny apôstôly Paoly. Voalaza ny soratra masina fa olona maherin'ny 500 no nijoro vavolombelona ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Natsangana tamin'ny maty tambonahitra ihany koa reo olo-masina teo amin'ny mahavavolombelona fitsanganan'i Kristy azy sy amin'ny mahasantatra eo zay atsangana amin'ny maty azy amin'ny andro farany. Reo natsangana tamin'ny maty tao amin'ny testamenta taloha tao amin'ny testamenta vaovao de mbola nanana ny fahafatesana fahefana satria tsy nitafiana tsy fahafatesana izy ireo. Fa ireo zay nivoaka ny fasana tamin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty kosa de nitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay, zany hoe tsy andairan'ny fahafatesana intsony izy ireo. Ry mpiara-mianatra namana, tsy mino zavatra toy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny toe-tsain'ny olona ankehitriny. Na izany aza mahery vaika ireo zay tsy mety manaiky ny zava-maso ny fitsanganana amin'ny maty de voatery miaiky izy ireo fa maro be no nino ho nahita an Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Koa manana tombontsoa sika, tsy ho tahaka ny Tomasy manao hoe rehefa mahita de mino, fa ozy izy Jesosy hoe sambatra izay tsy mahita nefa mino. Mino sika fa mandresan'ny fahafatesana Jesosy, nitsangana tamin'ny maty izy, tsy natazona azy ny fasana. Ary izany dia antoka ho antsika fa na dia ho pao ny fahafatesana ihany koa aza isika indray androany, raha toka mbola maharitra ny fiavian'ny tompontsika, dia atsangany avy eo amin'ny vovoky ny tany sika tahaka ny nananganany Andry Lazarosy tamin'ny maty tamin'izany fotoana izany. Na dia mbola nandaina ny fahafatesana ihany aza i Lazarosy, fa isika kosa amin'izay dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa ho tafiana tsy fahafatesana sy tsy fahalovana ka dia andova ny fiainana mandrakizay. Ny tompony hoe ita zany teny zany ary ita izany am-potsika ka araka ny nambaran'ny apôstôly Petera amin'ny Petera voalohany toko 7 manao hoe mba ho vonona isika hamaly ny manontany atsika ny antony fanantenantsika isan'andro isan'andro amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ivavaka isika. Misaotra Tompo fa nazava ny famohan-kevitra ny teninao, nanampy anay ahafantatra ny mahazava-dehibe ny fandraisen'i Kristy ny fahafatesana sy ny anjara zay miandry anay raha mino izany zahay. Ampio zay mba hitahirany zany am-ponay ka tsy ho very maina ny fiara-mianatra zay nataonay teto tamin'ity herinandro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana ny vavaka. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanatitra ny sekoly sabata isika, raisinay ho tombontsoa sy fifaliana ny manasa anao andray anjara amin'izany fiara-miasa amin'Andriamanitra izany. Koa ity feokira ity no entsika manatanteraka ny fanatitra. Andeha araka ivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny nanomezanao fahafahana sy fotoana fahalalan-tanana ho anay tsiraray avy zay fanomezana avy aminao ka nahafahanay
nandray anjara amin'ny ezaka famitana ny fitorinan'ny filazantsaranao manerana ny voan'ny tany tamin'ny alalan'ny fanatitra. Ta io zany mba aefa be amin'ny asanao ary ta io zahay mbola hanana fahafahana manolotra indray amin'ny fotoana manaraka ho voninahitra ny anaranao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mpiara-miasa rehetra izay nanatotosan'ny fandarana teto dia mirary sosy faherezana ho anao ary manantena fa mbola ahalinanao indray ny toy ny fiara-mianatra izay ataontsika amin'ny herin'io toy izao. Iroso ao anatin'ny fitaom-pivavahana isika manasanao mbola novohery mandrakariva ary tsy saraka aminay. Samy hotain'Andriamanitra veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao